Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio zoma fa 9 ny volana Desambra 2022. Ry havana, manasanao aho hiara hivavaka amiko alohany anambarako izay zavatra tiany Tompo ampiambenana antsika ny amin'ny fahitana izay naseho an'ny Tompo tamiko mba hiambena antsika satria mpiambina no niantsony Tompo ahy tahaka ny mpiambina rehetra izay nantsony, izany hoe ampaneny foana ny trompetra aho mba hifoazantsika tsiraray avy hiambena antsika satria tena efa akaika ny Tompo. Ry havana, hiara hivavaka isika ametraka an'izao fotoana izao eo anatrehan'ny Tompo ary eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao noho ny fitiavanao sy noho ny famondramponao, ka mbola afaka indray aho Jesosy anambara amin'ny vahoakanao ny fahitana fampitandremana izay nasehonao tamiko. Mangataka aminao koa Tompo, oka ianao hikasika ny olonao tsiraray avy mba hiomana tsara, hiverina aminao, hiala amin'ny ratsy rehetra satria Jesosy efa tena efa akaika ny fiavinao. Mangataka aminao fanahy masinao hiteny amin'ny alalako ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao, ka mitenena fanahy masinao satria mpiasanao aho, fitaovanao aho, tempolinao aho, ka misaotranao fanahy masina. Ary mangataka aminao koa aho Jesosy oka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy Jesosy. Rakofy ny ranao zay Jesosy, afenao ambanin'ny tana maherinao zay Jesosy. Ary amin'ny anaranao koa Jesosy no andidiko sy androako ny asa matin'ny Satana rehetra, ka dorana amin'ny ranao zany Jesosy, tsy anankely tsy anapahefana aminay zany Tompo, satria ny ranao dia afo mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka le vonina amin'ny ranao so zany Jesosy ny zana-tsipika rehetra zay rehefa n'ilay ratsy dia tsy manakery, tsy manapahefana aminay izany, fa levina amin'ny ranao, ilay ranao sarobidy Jesosy ilay manda afonay, ka okanao Tompo hiaro anay tsiraray avy ao anatin'ny manda afonao Jesosy. Alleluia, alleluia, amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio aho dia ampitandrina anao ny amin'ny mbola asa ratsy, ny amin'ny mbola nampafantarin'ny Tompo ahy fa tena misy tokoa ny Devolin'I Jezebela, ary manafika antsika izy manapotika antsika izy zany hoe amono ny fanahintsika tsiraray avy, na vehivavy isika na lehilahy isika. Ary ny tena tanjony ary ny tena tetikany tahaka ny tetiky Satana ihany dia isika zanak'Andriamanitra no fitahiny mba ho azony ary ataony izay alatsaka antsika amin'ny zavatry ny tany. Ry havana, alohany hijorovavolombelona dia misy teny nomeny fanahy masina ao amin'ny Kolosiana 4:1-4 manambara fa rehefa niara-maty tamin'i Kristy isika dia tokony tsy hisaina intsony ny zavatra eto amin'ity tany ity, fa tokony hisaina ny zavatra any ambony, any an-danitra izany, any amin'izay toeran'Andriamanitra. Ovakintsika ny eo amin'ny 5:7 eo amin'io bokin'io Kolosiana io. Kolosiana 4:2-3. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany, fa efa maty ianareo ary miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Amen. Ny fanahy masina nikeo nanome an'io teny io, efa alina be moa ny ety aminay izao. Ny fanahy masina no nanome an'io teny io anikeo mba hisaina antsika araka anteneniko teo ny zavatra any ambony, any an-danitra, fa tsy ny ety an-tany intsony. Tokony zany isika tsy hiahintsony ny nofontsika.
tsy haintsony ny zavatra o tontolo izao. De mbola misy teny ray ihany koa nampatsehivon'ny tompo ahy teo ao amin'ny Jaona 7:10 andao vakiantsika ny 4:10 ka hatramin'ny 5:10 ihany no vakiantsika. Jaona 7:10 4:10 ka hatramin'ny 5:10 ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ahy izany. Efa nomeko azy ny teninao ary alan'izao tontolo izao izy, satria tsy avy amin'izao tontolo izao tahaka ahy tsy avy amin'izao tontolo izao. Izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ilay ratsy. Amen. Teto i Jesosy dia nivavaka ho an'ny mpianatrany, ary io teny io manomboka amin'ny 1:1 izany hoe ao amin'ny Jaona 7:10. Manasanao amaky izany mba alalanao tsara, mba azahoanao tsara ny tiany Jesosy ambara. Nivavaka izy ho an'ny mpianatrany mba ho arovan'Andriamanitra, izany hoe tsy alana amin'izao tontolo izao, fa hiarovan'Andriamanitra anireo mpianany. Ary teneny ao amin'io tenio fa isika koa ao anatin'izany. Amen. Izany hoe ny mpianatra efa lasa any an-danitra, ireo mpianatry ny tompo, fa isika izao amin'izao mbola mitoetra izao zany no nangatahan Jesosy koa ho amin'io vavaka io. Aleloia ho an'Andriamanitra. Isika zany ao anatin'izany koa, izany hoe nangataki Jesosy tao anatin'ny vavakany mba hiarovan'Andriamanitra antsika zay mpianatra ny rehetra izany, antsika rehetra zay zanany ety ambonin'ny tany. Ary ambarantsara eto fa alan'izao tontolo izao isika, satria Jesosy efa alan'izao tontolo izao koa teo alohantsika. Ary ny teny tsara mihitsy ny teny tompo eo amin'ny 5:10 hoe izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ilay ratsy. Amen. Izany hoe Andriamanitra izany miaro antsika amin'ilay ratsy, mba tsy ho voakasika ilay ratsy isika, fa ny teniny dia tsy hampiala antsika amin'izao tontolo izao. Nefa ny mampalahelo dia betsaka ny mampifandray an'izao tontolo izao sy isika zanak'Andriamanitra. Tsika ry havana dia tsy manao ny fanaon'izao tontolo izao intsony, ary tsisy fandraisantsika intsony ny amin'izao tontolo izao, izany hoe ny fiainan'izao tontolo izao zany. Fa Andriamanitra miaro antsika mba tsy ho voakasika ilay ratsy isika. Ry havana, momba ny amin'ny Jezebela no fijoroana vavolombelona ho teneniko rehefa avy eo. Ao amin'ny Mpanjaka Faharoa 5:17 manomboka eo amin'ny 5:17 manasanao amaky izany, satria efa nijoroako vavolombelona teto ny momba an'izay momba an'io Jezebela io. Ilay vehivavy ratsy fanahy ary maty izy, dia ny fanahiny, le fanahy ratsy tao anatiny, lay devoly zany no mbola manafika antsika hatramin'izao isika miaina izao. Any amin'ny Apokalipsy 2:20, izany hoe tafiditra anatin'ny fiangonana izy io, tafiditra ao anatin'ny fiangonana. Ny fiangonana dia isika isam-batan'olona no voalaza ny ten'Andriamanitra hoe fiangonana, izany hoe tempolin'Andriamanitra, tempolony fanahy masina. Dia ny fandrika mahazo antsika zanak'olombelona dia ilay trano no heverintsika fa fiangonana. Dia any isika no miazakazaka mitady an' Jesosy, nefany izy ao anatintsika no hipetrahany. Dia maro be no voafitaka manaraka fomba ao anatin'ny fiangonana trano. Dia tafalatsaka ao anatin'ny fandriky Satana sy Jezebela.
misy ny ao anatin'ny fitafiana janga, ao anatin'ny fombafomba ratsy rehetra, nefa ny milaza hoe manompo an'Andriamanitra. Satria ilay Jezebela dia manambara mihitsy ny amin'ny fomba ratsy ivelany sy anatiny. Oka mihitsy ianao ny amaky ny tantarany. Ry havana, ijoro vavolombelona ahako. Indray andro efa taona maromaro izay, tsy tadidiko hoe 2019 ve sa 2020, dia nisy mpanompon'Andriamanitra zay ndresaka tamiko io andro io, na ny ray andro talohan'io, mialatsina tompoko fa tsy tadidiko firy ilay izy. Zany hoe any Madagasikara zany io olona io. Dia ny zavatra niseho ilay zanany vavy dia efa nampahafantarany tompo ahy, vao nahita ny sariny ahako na nahita azy tamin'ny video fa misy devolon'i Jezebela ao anatin'ilay zanany vavy. Dia tamin'izay fotoana izay noho ny efa atory aho ny alina, dia vao nitsotra teo ambony fandriana, zany hoe vao nanakipy ny masoko aho dia nahita fahitana. Hitako ilay zanany vavy tonga tao amin'ny trano fatoriako, tonga niditra tamin'ny varavarana, niditra tamin'ny varavarana anankiray izay miditra ao amin'ny trano fandrianay mivady. Dia hitako zao mihitsy izy io tao anatin'ny fahitana, ary ilay zazavavy dia nitarehiny, dia nitarehiny Jezebela. Zany hoe tena potika be nitarehiny, tsisy ahafantarana azy intsony. Satria ry havana, nitarehiny ilay Jezebela dia potika tanteraka, satria ny zavatra nanjo azy. Okanao amaky ny tantara na eny video zay efa navoakako ela momba ny amin'ny tantaran'io Jezebela io. Potika be nitarehiny, ary ilay zazavavy aho zanak'ilay mpanompon'Andriamanitra zay ndresaka tamiko dia tonga, zany hoe ny devoly zany ao anatiny no tonga niditra tao amin'ny trano fandrianay mivady tao anatin'ny fahitana. Dia hitako zao mihitsy ary fantatro fa ilay zazavavy, satria na ny poziny dia ilay zazavavy, fa ny endriny dia tarehany Jezebela, ny volony lavabe. Ary naseho any tompo tamiko fa tsy faly izy, tsy faly, fa tena ratsy ary mampatahotra be ny tarehiny. Ary ao anatin'ny aizina ny manodidina azy, zany hoe matroka tanteraka izany. Ry havana, ny antony mahatonga n'izany dia fampiambenana ho anao na iza ianao. Satria io zazavavy io dia anisan'ireo mikarakara ao anatin'ny korala amin'ny fiangonana, amin'ny vondrombavaka. Ry havana, maro be ny olona, ny ankizy tanora makasitraka azy, dia lasa manao fitafiana ohatranazy. Eo ny firavaka zao tontolo zao, eo ny manjamaso, eo ny fitafiana zay tsy mendrika akory ho antsika zanak'Andriamanitra. Mampitandrina antsika ny tompo fa oka isika isaina ny zavatra any ambony, ary omantina isika tompoko tsy tahaka n'izao tontolo zao intsony, fa ny tompo no nitondra mbavaka antsika mba hiarovan'Andriamanitra antsika. Aza mieritreritra ianao hoe ny vehivavy ihany, ny lehilahy ihany koa, satria misy ny lehilahy zay mpitondra korala nefa mijangajanga, mampirafy, jejojejo. Ny lehilahy sy ny vehivavy dia mitovy ihany tompoko, mialary tompoko, fa afobe no miandry, afobe no miandry. Ary isika zanak'Andriamanitra mihitsy no tafiany Satana sy tafian'ireo devoly forongony.
ao anatin'ny fiangonana trano efa tafiditra any anatin'ny fiangonana trano ankehitriny i Satana, satria rehefa mihaino ny hira ianao indraindray na mijery ny fiderana na mijery ny olona dia tsy fantatra intsony hoe tranon'Andriamanitra ve io, andeha hanompo an'Andriamanitra ve io, sa fety no atao ao. Ry hava malala ao amin'ny tompo, mibeba re tompoko, mibeba re tompoko, fa mampitandrina antsika ny tompo. Mampaneny ny trompetra foana ao raha mbola omeny tompo fotoana, satria tena efa akaiky Jesosy. Tiany isika hiakatra ho any an-danitra avokoa, tiany isika ho voavonjy avokoa mba ho tafiditra ny lanitra. Ratsy ny asan'ny Satana, oka isika hitandrina, fa tena efa akaiky Jesosy, efa eo ambaravarany lanitra izy. Raha mbola omeny tompo fotoana ako dia mbola miverina eto ihany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.